Vao maraina mifanaretsaka ireo fiara miditra sy mivoaka ny commune Andrenivohitra Mahajanga. Isan'izany ireo fiara fitateram-bahoaka mankany amin'ny commune ambanivohitra i Boanamary. 7 kilometatra miala Andrenivohitra Mahajanga no misy ny commune ambanivohitra i Boanamary. Eto amin'ity sapanandalana ity no lalana mivily mankany aminy raha manaraka ny lalam-pirenena fa 4. Eto no 18 toerana fakana aina sy fidibin'ireo mpandeha izay hiazo any Boanamary. Tontolo maintso, rano mangatsakatsaka, ireo no manamorona ny lalana miazo ny renivohitry ny commune. Tosarina ao anatiny reto tontolo ireto ny lalan-dratsy izay mampitaraina ny mponina aty an-toerana. Tonga soa eto tsara rivotra, iray amin'ireo fokotany mandrafitra ny commune ambanivohitra i Boanamary. Raha somary mangina ity faritra ity rehefa andavanandro dia sary hafa mihitsy no hita ety an-toerana rehefa sabotsy. Andro fanatanterana ny tsena lehibe eto amin'ny commune. Mifanaretsaka eto ny mpivarotra sy ny mpividy. Samy manao izay ho afany ireo mpivarotra andresena lahatra ireo mpividy hanjifa ny entany. Saika hita taratra eto avokoa ireo vokatra mampiavaka ny commune. Izy no rakoto mahefa Jean-François de Paul, iray amin'ireo mpitaky aba eto amin'ny commune ambanivohitra Boanamary. Eto no andaniany ty raim-pianakaviana ity ny androny isaky ny asabotsy. Dia volalaina amin'ilay olona dia efa misy izany ron-jato arakaraka le zavatra amidin'ireo, mpivarotra kafe sy mofo, mpivarotra anana, mpivarotra filao, ireny zany mandeha ron-jato. Fa mpivarokena indray zany ireny mandeha 5 000 indreo. Rehefa hena zany na hen'omby, na henan-kisoa, na hena mibengy dia mitovy jiaby ireo. Isaky ny asabotsy zany dia arakaraka le amaroan'le mpivarotra koa zany no azahoana vola maromaro. Raha vitsy mpivarotra zany eo amin'ny 3 arivo, 4 arivo, 10 arivo farafahamarony. Fa raha tamin'ny mbola tsena vao nisokatra indray mba nahitana mba ray alina, 7 arivo, 2 arivo sy ray alina. Manodidina ny 4 alina isam-bolana ny vola ampidiriny ny ampatsena ao amin'ny kitabom-bola ny commune ambanivohitra i Boanamary. Somary nanahirana hoy Jean Paul ny fanangonana ireo aba tany am-boalohany saingy mandeha ho azy zany ankehitriny. Manomboka tsy mametraka olana amin'ny fandoavana izany raha teo ireo mpivarotra, na dia maro aza no tsy mahafantatra ny antony hanangonana izany. Le vola ilagna amiray zany mbe tsy mazava amako ty anovagna azy fa isaky tsena ireo mangalaka mahay ety. Tike na lahy teo arivo ty tike raiky. Le ty asa zany tsy lalako. Fa le tike ro me aita mampanapaky ireo manapaky zahay. Mbe tsy napafantary ireo anay mihitsy. Ty hoe izao ty asa ty vola ty. Magnome zahay fa satria commune reka.
roa kilometatra miala ny fokontany tsara rivotra no misy ny renivohitra ny commune Boanamary. Eto amin'ity toerana ity no miasa ny ben'ny tanàna sy ireo mpiaradia aminy. Ity iray mpianakaviana ity no Boeny Joseph, ben'ny tanàna ny commune ambanivohitra Boanamary. Tato amin'ny efitrano fiasana no nisafidian'ny ben'ny tanàna iresahana taminay. Ny taona 2014 no nanomboka nandray ny fitantanana ny commune i Boeny Joseph sy ny ekipany ary niezaka nametraka fandarana asa izay averin'izy ireo ampandrosoana ny commune. Ny haba sy ireo tamberimbidy alaina amin'ireo vokatra mivoaka ny faritra ary ny vola fanampiana avy amin'ny fanjakana no mandrafitra ny 5,900 ny teti-bola ny commune ambanivohitra Boanamary. Fanampiana avy amin'ireo malala-tanàna kosa ny ambiny. Tegna mampakalaza ny Boanamary dia ny resaka fanjonona hazan-drano. Izany hoe zany raha ny commune Boanamary dia 50% vokatra ny ao Mazenga dia avy anatin'ny commune Boanamary. Faharoa amin'ny resaka ronono, 70% ronono miditra ao Mazenga dia avy anatin'ny commune Boanamary. Dia zay zany manana reo coquillage, manana massage reo zany vokatra ato aminay sy manana reo calcaire zay ny tany anaovana ciment. Zay zany mampiavaka anay ato anatin'ny commune Boanamary dia ato zany tany fanaovana ciment raha ato anatin'ny Madagasikara zany toko hoe mitana larana voalohany ty Boanamary agnatin'ny région Boeny fananana Boanamary. Raha n'izao tontolo zao resaka fatsaran'ny ciment dia mitana larana fahatelo Madagasikara dia ty Boanamary ty zany. Raha pays Afrika izy mitana lara voalohany dia voalohany zany ty commune Boanamary ty raha resaka calcaire fatsarany fanaovana ciment ato anatin'ny commune Boanamary. Raha ny resaka ciment zany etreto zany mbola naty raha cimenterie nalaza tato anatin'ny commune Boanamary nisy ny cimenterie dia amin'izao fotoana antsika milaza zao dia maty io cimenterie io dia mieritreritra iverenany zany ny commune zany. Faharoa manaraka an'izany tato aminatin'ny commune Boanamary zay nisy ny aquaculture somakoa zay mpitrandraka hazan-drano aquaculture niompy akamba dia tsy mandeha koa izy io amin'izao fotoana zao. Zay zany fanananay ankoatra ny fananany ty mpanao enambifotsy zay namatsy tamin'izany deuxième guerre mondiale tamin'ny 1914 1918 tany dia tato anatin'ny commune Boanamary ny isan'io zavatra io dia tsy mandeha reo zavatra rehetrarehetra reo. Ny 4,300 sy 4,000 sy iray alina sy 3 hetsy sy 5,70 tapitrisa ariary no total ny teti-bola ny vinavinainy ny commune ambanivohitra Boanamary ampiasaina tamin'ny taona 2014. Ny 300 sy 4 alina sy 3 hetsy sy 7,70 tapitrisa ariary tamin'io dia ny vinavinaina anamboarana fototra-afitrasa. Ny 4,300 sy 300 sy 4,000 sy 3 alina sy 7 hetsy sy 7,50 tapitrisa ariary kosa no ny vinavinaina ho fampandehanan-draharaha. Ny 4,20 no teti-bola io ihany anefa no tratran'ny commune izay niompana avokoa tamin'ny fampandehanan-draharaha. Izany hoe raha 4,300 sy 4,000 sy iray alina sy 3 hetsy sy 5,70 tapitrisa ariary no teti-bola izay ny vinavinain'ny commune Boanamary ampiasaina tamin'ny taona 2014 dia ny 4,100 sy 5,000 sy iray alina sy 7 hetsy sy 10 tapitrisa ariary monja tamin'io teti-bola no vinavinainy io no hitan'ny commune. Ny sedra olana noho izany ny commune tamin'ny fandoavana ny karaman'ny mpiasa sy ny fampodinan-draharaha. Isan'ireo nandany io volavolana teti-bola 4,20 natolotra ny commune io ramatoa Sofia Ralalariso Marta amin'ny mafoloa ny filan-kevitra communaly azy. Ho an'ny renim-pianakaviana ity, ny tsify sy ny pakiady matotra hoentina manangona ireo hetra sy taberimbidy tokony hiditra amin'ny kitapo-bolan'ny commune no antony nahatonga io elanelana goavana teo amin'ny vinavinana teti-bola sy ny vola izay nampiasan'ny commune io. Hatramin'ny taona 2015 mantsy dia tsy mbola tafiakatra ny 5,900 ny tan'ireo olona tonga nandohetra teto amin'ny commune ambanivohitra Boanamary.
araka ny fiofanana azonay tamin'ny transparence tamin'ny fotoana andro nandalovana tao amin'ny commune rurale de Boanamary de zao hoe rehefa manao tatitra amin'ny vahoaka de normalement indroa isam-bolana indroa isa-taona 2 fois par an zay manao tatitra amin'ny vahoaka tsy vitan'ny tatitra ambava fa normalement zany tokony isy affichage apetraka anay ary tena zavatra izingiziniko hatramin'izao hoe aiza le affichage monsieur le tsy nisy ny affichage ary hitanareo taratra zao am'izao ny transparence ho ny zavatra marina milona le fandehanan'le inona le fivoarana ao amin'ny commune anay satria le zavatra ampianarina anay tsy ampiarinay zay le tena izy normalement tokony anao an'le affichage zay tamin'ny mois de juin de tokony anao affichage zay tamin'ny décembre ho fantatra amin'ny vahoaka hoe ireto ny volaniditra de ireto ny anaovana azy de ireto ny sisa tavela raha misy de am'izay fotoana zay ny vahoaka ny commune rurale de Boanamary tsy manana arrière-pensée tsony hoe anefa etrany trano na anefa etrany tany na anefa restorana satria mandeha amin'ny ara-dalàna amin'ny transparence de vola mivoaka. Nahitana fiakarana 4 sy 900 sy 4 sy 3 hetsy sy raiky amin'ny 20 tapitrisa ariary kosa. Ny teti-bola no vinavinain'ny commune ambanivohitra Boanamary ampiasaina tamin'ny taona 7 ka ny 1 sy 4 sy 5 hetsy sy 7 tapitrisa amin'izany dia natokana ho fampandehanan-draharaha. Ny 9 hetsy sy 7 tapitrisa amin'io kosa dia natokana ho fanamboarana foto-drafitrasa. Tamin'ny fotoana nanaovana ny fanadihadiana tety an-toerana dia mbola teo ampandrafetana ny tatitra momba ireo vola niditra sy nivoaka marina tao amin'ny commune ny secrétaire trésorier comptable na ny STC ka tsy mbola nisy ny tarehimarika azo niraisina momba izay tena vola niditra sy fandaniana marina nataon'ny commune ambanivohitra Boanamary tamin'ny taona 7 tatsarabola izay tsy maintsy ataon'ny commune tsirairay 3 volana aorian'ny fiafaran'ny taona no diavina raha ela indrindra ary alefa eny anivon'ny district. Ity tsena sy Brown Fokotany eto tsara rivotra ity ivitoerana famonoana omby eto ambonio ity ireo ny santonany foto-drafitrasa izay natsangany commune tamin'ny taona 7 foto-drafitrasa izay naorina tamin'ny alalan'ireo vola fanampiana manokana azon'ny commune tamin'ny fanjakana. Izy no rakoton-drabary Zako STC na secrétaire trésorier comptable eto amin'ny commune ambanivohitra Boanamary amin'ny ankapobeny dia mandalo eto ambanimaso ny tiray mpianakaviany ity avokoa ireo vola miditra sy mivoaka ny commune. Manatoerana fatao anatin'ny papier chemise dia azavaina lori mihitsy hoe dépense mois de décembre, dépense mois d'octobre dia alamina anatin'ny casier. Izo dépense mois d'octobre 2015 dia satria tamin'izay zany fotoana voalohany idiranay. Mbola lavitra ny commune ambanivohitra Boanamary ny teknôlôjia manaraka ny toetrandro. Miasa mafy noho izany eto ny tanana, ny taratasy, ny penina ary indrindra ny fitadidiana. Ankoatra ireo mpikambana eo anivo ny mpanatanteraka sy ny filahakevitry ny tanàna dia isan'ireo olona ifanera sy rano ty tompona andraikitra ety matetika ihany koa ny lehibe ny distrika ny Mahajanga faharoa. Ny procédure aranay zany rehefa moka vola atao amin'ny commune dia tsy maintsy manao programme d'emploi zahay dia misoratra ao anatin'ny programme d'emploi io rehetrarehetra zany zay zavatra ilanay vola dia soniavin'ny monsieur le maire ary soniaviko avy eo tsy maintsy mandeha any amin'ny district koa manao soniana azy manao contrôle d'égalité amin'io zavatra io dia zay zany vao mahazo mandeha any amin'ny banque mangala le vola ataoko fa mangarahara zany le izy satria tsy maintsy mipetaka miaraka an'io le facture amin'le zavatra ny vidina amin'le famoam-bola reny dia mipetaka miaraka amin'ny aby ny facture. Ty zany momba ny tamin'ny famindram-pitantanana ho an'ny VOI taratra Fokotany ambony io ato anatin'ny commune Boanamary io. Ty zany le resaka hoe programme d'emploi amin'le famoam-bola ka misy famindram-pitantanana ho an'ny VOI taratra Fokotany ambony io mbola ao anatin'ny commune Boanamary io
Zany hoe nisy ireo solitena amin'ny VOI avy any Antananarivo nanao famindram-pitantanana ny ala onko tato ambony io tamin'io fotoana io. Ka anjaran'ny commune tamin'izay zany miantoka sakafo sy ny zava-pisotro. Fa reo zany nanday omby. Dia rehefa namoaka vola any amin'ny banky moa zany zay, dia tsy maintsy nanao an'ity programme d'emploi ity, ny soniavin'ny monsieur le maire ary ny soniaviko trésorerie, dia nentina tany amin'ny district nanapirofo azy hoe fa misy zavatra ampiasandreo vola marina. Tao anatin'ny 3 taona nitazomany Rakotondra-Barzakô ity andraikitra ity dia sanilofosany fametrahana mangaraharo amin'ny fitantanam-bola araka ny nambarany. Mandringa ihany anefa izany araka ny fahitany roapolona eto amin'ny commune ambanivohitra i Boanamary azy. Hatramin'izay nalany ny maire teto zany tsy mbola namory vahoaka na indray aza. Tsy mbola namory vahoaka izy dia ny mpiara-miasa aminazy manozy teny atao ny varotra tany, tsisy famorina vahoaka, tsisy annonce amin'ny radio, tsisy délibération conseiller zany ny famarotana tany. Azo ny filan-kevitra kominaly sy ny solitena avy amin'ny ministera isan-tsokajiny tsy rihana ato amin'ny birao avokoa hoy ny STC ireo tota taratasy rehetra mikasika ireo fandaniana sy ireo volanitra atao amin'ny commune hatramin'ny andraisana izy ireo ny fitondrana. Valiteny nomeny ity tompona andraikitra ity manoloana ireo aiahy avy any amin'ny mponina. Efa andalam-pametrahana ireo takelaby izay anaovana tatitra amin'ny mponina ny volanitra sy ny voaka tao amin'ny commune raha teo ihany koa ity tompona andraikitra ity amin'izao fotoana izao. Manana fandriana ny ampakatra 300 indray ny vinavinana teti-bola ampiasaina amin'ity taona 27 ity ny commune ambanivohitra Boanamary. Ny zoma 4 ny volana febroary 27 izao no anoloran'ireo mpanatanteraka izany eo anivon'ny filan-kevitra kominaly.